Ny fianaragna no mampahay koa tsy mahay anao mety ambakain'olo. Ny azo ambara moa zany dia maniditra sekoly maly 13 oktobra. Ny voalohany indrindra nataonay moa zany da ny antony ray aman-dreny mba metaka anazava sy afa-tsiahy ny fitipika amin'ny sekoly ary ihany koa amin'izao mbola ao anatin'ny amin'ny anara-pahasalamana zao dia nanazava izay fepetraky mainty raisina mba hitandrovana amin'ny fahasalaman'ny ankizy. Mitombo kely ny isan'ny mpianatra tamin'ity komite. Araka ny volaza teo manko dia izay indrindra ny antony hoe na dia 13 ny fidiranay dia tsy avy hatrany dia niditra ny dakilasy ny mpianatra fa nampiatso ny ray aman-dreny mba hanazavazavana aminazy fepetra raisina mahakasika an'izay. Ka izay zany dia nandray fepetra hoe manaja ny fepetra gesta barrière izy, manaja ny elanelana ray metatra isaky ny mpianatra ary mandrisika ny zaza tsy maintsy manasa tanana matetika aloha fidirana sy anelanelany ary ihany koa ny fitondrana ny pasibosy obligatoire. Ny récréation moa zany dia tsy misy fa misy fiatona kely ao an-dakilasy amin'ny fotoana mamety anazy dia raha mitondra botely ilay mpianatra dia amin'iny izy mihinana amin'ny botely rehefa avy manasa tanana dia zay te handeha amin'ny toilette amin'iny koa zany ny anararotana handeha amin'ny toilette. Ary ao anatin'izay fitandremanay ara-pahasalamana izay dia tsy mahazo mitondra vola tanana ny zaza fa ny ray aman-dreny mividy ny botely fa mifono tsara. Izay ny hoan'ny zaza ty mba hitandremana izay fisorohana amin'ny ara-pahasalamana izay. Ny mpianatra koa zany zaraina foroa, misy mianatra maraina, misy mianatra hariva mba hisorohana izay ara-pahasalamana izay ihany. Maternelle moa zany dia mbola malalaka manana grupy misy mizara misy parallèle maternelle ka tsy mbola atahorana zany sady tsy mety ao maternelle misy hoe mianatra hariva na mianatra maraina fa samy mianatra maraina aby maternelle. Dia ny volakano ireo tsy miverina satria hitandrovana izay ara-pahasalamana izay amin'ilay matory amamitsy dia tsy mety zany izay aleo zany izy mbola tsy makaty aloha amin'ny volakandro ny maternelle. Plasy ny ankizy ao an-dakilasy dia maka ny ray isaky ny zaza zany ny ezahana loso satria mbola manaja izay fepetra ara-pahasalamana izay dia ray isaky ny zaza. Ka izay ny antony izarana roa ny kilasy raiky na misy parallèle kilasy dia mbola mizara roa koa ny isaky ny kilasy zany. Ny résultat zany dia amin'ny ankapobeny aloha dia tsy teny miova firy loatra zany hoe tamin'ity zany izy dia 99% ny résultat ny CP na ny mpianatra amin'ny ankapobeny zany dinianao koa zany ny résultat ny an-dakilasy any marina fa misy amin'izay olona fa tsy bebe loatra zany ny résultat ary ny anay zany tsy mahazo mifindra kilasy raha tsy diso dia moyenne. Ny afatra omena moa zany dia ny ezahana dia amin'ny hoe mba hampahomby ny fanabeazana dia tsy maintsy miara-miasa ny ray aman-dreny sy ny sekoly. Ka raha hoe tsy sitrapontsika zany ny atonga an'izay hoe tapakavy izay ny anaran-jaza dia tokony ararotana zany manome devoir ny mpampianatra dia ny volakandro fianarany aty an-dakilasy hiasany any an-trano fa tsy hoe kory hoe tsy mianatra aty an-dakilasy dia mbola mitohy vakansy tsy izay zany fa miezaka zany ny ray aman-dreny ampirisika zaza mba hianatra ohatrany hoe misy devoir na ny lesona vo azo tonga dia ianarana iny ataony devoir fa misy fotoana zany mba hoe ohatran'ireny fianarana an-dakilasy fa tsy aririna ny fotoana ary le resaka ara-pahasalamana zany dia mba mianentana tsara ray aman-dreny arak'izay resaka efa natao hoe tsy vitanay tamin'irery fa na dia hitandrina takon'inona ry izahay raha ohatra nareo ka hoe tsy miezaka koa mba manao an'izay fitandremana izay na mikasibosy na nelanelana tsy mifapikasikasika sy mifandray tanana dia tsisy dikany le ezaka ataonay an'ity ka atao mba tsy tsanganony loza aty an-dakilasy dia mba tokony samy miezaka na ny an-trano any tsy izahay aty fa izahay raha misy zaza tsy manao kasibosy mandeha aty an-dakilasy dia ampidianay na omenay aty dia manohan'iny vidiny kasibosy iny nareo rehefa avy eo fa tsy mety mihitsy zany zaza tsy mitondra kasibosy mandeha aty an-dakilasy zany. Sekolim-pinoana tokoa ny sekolitsika dia tsy mbola miova amin'ny resaka izay natao tao amin'ny fiarahana tamin'ny ray aman-dreny izay ihany hoe
dia izay aloha zava-dehibe fa araka ny teneniko hoe maro ny sekoly eto an-tanàna eto a dia ny ray aman-dreny ny safidy ny aty amin'ny sekolim-pinoana dia misy dikany zany ho anay satria raha resaka fahaizana dia samy manana fahaizany avy na sekoly nampanjakana na privé hafa dia samy efa miezaka avy ka izay zany tsy hoe hitanareo zay nefa tsy izay nanentana anareo fa misy zavatra fa ihany koa amin'ny maha sekolim-pinoana an'izay dia atao amin'ny sekoly maison d'école zany dia manentana amin'izay ara-pinoana izay ary mandao fandaliana pinoana isaky ny isan'andro zany araky ny efa fiainanay avy zany tamin'ny 2009 ko nakalaza ny fahazatotaona ny sekoly noho izany zany dia tamin'ny efa feno 1.7 taona ny sekoly amin'izao fotoana izao hita zany ankizy a zaza farany madiniky miato dia ankoatra ny fampianarana da miezaka zahay ato a manaraky ny fepetra ny fahasalamana dia mba miangavitsika ray aman-dreny koa mba hanaraka toro-hevitra koa mikasika ny fahasalamana amin'ireo ankizy kely reto zahay ato zany a dia manao zavatra araka manana azy a hirahira kilalao a dihy da hoentina hampanginana azy sy hatamana azy amin'ny kilasy satria zany hitasika vola kely dia atao zay zavatra hatamanana azy zaty ny toko menany ray aman-dreny a dia manome fampianareo zahay mpanabe a fa hanao zay tratriny herinay zahay a amin'ireto zanatsika reto na amin'ny fahasalamana zay a na amin'ny fanabeazana anazy amin'ny fitezana anazy androany zany nanomboka ny fianatrinay androany 14 dia fomba nataonay moa zany dia zarana roa satria itenena fiandroany hoe vola agnatin'le corona arety valana aretintsika zarana groupe roa ny mpianatra ny groupe voalohany mianatra maraina groupe faharoa mianatra folakandro dia tonga ny herinandro ambony fa madika an'izay le groupe mianatra tamin'ny folakandro verina mianatra amin'ny maraina ohatran'izay magnano zany ataonay mandra-pielany sy valana aretina raha ny résultat na CP zany a tamin'ny taona lasa tena nafinaritra tokoa zay moa lasa tamin'izay toujours 100% vao dia tamin'ity koa zany a dia 100% koa ny résultat ny CP nay eto amin'ny selection d'école hafatra kely moa zany a avy aminay tiky ho anareo ray aman-dreny manoloana nyty amy anara-pahasalamana ty tsy zahay ty raika avao ny hahavita ny raha ty fa miara-miasa tsika amin'ny fitandremana an'ity varana aretina ty dia engaviana samy manentana fa hainareo ray aman-dreny any fa tsy dia za loatra koa moa zany tena an'olo azy fa zay aty zao dia manasa tagnana miditra tiky manao kasibosy ary manao le manady zany le elagnelana ray metatra raiky isaky ny table banc sy ny sisa anareo ray aman-dreny any koa mba engaviana ampianainay mba hanentana ny ankizy mba hanasa tagnana indrindra fanaovana kasibosy fa sy hoe atrano agny an-dakilasy aty manao kasibosy avy atrano agny isorona le kasibosy classe d'examen moa zany mitazony fato sy hafatra apetraka aminareo ray aman-dreny dia araka ny tenenyteo sofoka miara-lasy teny zany a tombotra miara-mamindraka isika rehetrarehetra miara-mitambatra zany no afaka manao azy miara-miasa dafa manao ataonao zay fa miaraka tya angavianay angatany anareo ray aman-dreny mba hifanampitsika eo zay zavatra ataonay ty entany zaza mba jerijery ny lesona mianatra ny lesona dia vitanay avy tya satria ilaina ny fiaraha-miasa ho anareo ankizy anareo ankizy zay a tsy mora ny manao zavatra indrindra manomana examen zany a dia somary mila ezaka mafy dia mafy fa tsy vitany hoe matorotory avao ohatra vita dika ny lesona asakombona agnaty kaio fa vaterijereo fa tsy mora ny manomana zany examen CP zany ka dia manentana anareo ankizy mba hianatra lesona mba anaritra ny fampianatra anaritra ny fianarana indrindrandrindra amin'izay mba ho tafita lesona ny lesona rehetra atao ay avoko atao tsisy vetra